Nomery toko faharoa ambin'ny folo. Ny nanomezan'i Miriama sy Arona tsiny an'i Mosesy sy ny nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Miriama sy Arona ny teny nanome tsiny an'i Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa nampakariny. Fa efa nampakatra vehivavy Kosita izy, dia hoy izy mianadahy: moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehovah? Tsy izahay koa va no nitenenany? Dia reny Jehovah izany. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'i Mosesy sy Arona ary Miriama hoe: mivoay ianareo telo mianadahy ho any amin'ny tranon'ilay fionana. Dia nivoaka izy telo mianadahy. Ary androraona no nidinan'i Jehovah ka nitsangana teo am-baravaran'ny tranon'ilay izy. Dia niantso an'i Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy mianadahy. Dia hoy izy: mba mieno ny teniko. Raha misy mpaminanin'i Jehovah eo aminareo, dia amin'ny fahitana no hisehoako aminy, ary amin'ny nofo no hitenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa amin'io Mosesy mpanompiko, izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra mifanatrika no hitenenako aminy. Dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarom-pantarina. Ary mijery ny endrik'i Jehovah izy. Ka nahoana ianareo tsy natahotra hanome tsiny an'i Mosesy mpanompiko? Dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianadahy, ka niala izy. Ary nirahona niala tamin'ny tranon'ilay, ary indro boka Miriama ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary Arona dia nijery an'i Miriama ka indro fa boka izy. Ary hoy Arona tamin'i Mosesy: indrisy tompoko, masiana ianao. Aza atao elokay ny nanaovanay adaladala sy ny nanontanay. Aza dia avela ho toy ny maty izy, izay lany ny atsasaky ny nofony raha voateraka izy. Ary Mosesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: Andriamanitro, mifona aminao aho, mba hasitrano re izy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: raha nandrora tamin'ny tavany rainy, moa tsy homenatra fotoana va izy? Koa atokany any ivelan'ny toby hafotoana izy. Ary rehefa afaka izany, dia ampidiro indray. Dia natokana tany ivelan'ny toby hafotoana Miriama, ary ny olona tsy niainga raha tsy efa nampidirina Miriama. Ary rehefa afaka izany, dia niainga niala tany Hazerota ny olona, ka nitoby tany an'efitra pagana.